mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity talata ity. Efa liana ho anay hatrany no mampiatrano anao izay manaraka izao fandarana izao. Mirary ny soa indrindra ihany koa ary enoako fa miasa ao anivonao fanahy ary mitondra zava-mahasoa anao manjakariva izy. Loha indirantsika ny amin'ny lesona anio ara dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara isan-danitra fifaliana ho anay hatrany no mandray ny teninao. Misaotra Tompo izay mbola manome fitiavana, manome faniriana ho anay lalina ny fanjakanao. Misaotra ihany koa izay manaiky io eto aminay ankehitriny. Hazavao araka ny teninao, araka ny sitraponao ny teninao ao aminay, mba hitondra vokatsoa anay tokoa izany, ahafantaranay bebe kokoa ny fahamarinana hatrany ka hanosika anay ho amin'ny lalana marina. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny fotoan-tsarotra farany. Izao manko nolazain'i Jesosy tamin'ny mpianany sy amintsika ihany koa manao hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitanjona izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Io no hiraka lehibe izany ary amin'ny lafiny maro niafatry ny anjely telo izay mirakitra antso ho an'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fitena ary ny olona rehetra dia tsy inona fa fahamarinana ankehitriny maneho an'ilay hiraka lehibe. Ho an'ny olombelona rehetra tsy hakanavaka ny fitiavan'i Kristy ary tsy hanavana na fiaviana io na firazanana io na volon-koditra. Mazava ny Baiboly fa ho an'ny olombelona rehetra, tsy miankina amin'ny firazanana, tsy miankina amin'ny foko ihany koa na antony hafa no nahafatesan'i Kristy. Tsy arak'ilay teolojia izay mampianatra fa Kristy ozy izy dia maty ho an'ireo izay efa voafidy mialoha vonjena ihany. Raha olombelona izany ianao dia maty ho anao Kristy, izay ihany no izy. Ny fanontaniana tokana mipetraka amin'ny tsirairay dia ity hoe inona no nasetrinao ny fahafatesany. Antoka roa ihany no hiavaka tsara amin'ny fiverenan'i Jesosy, ireo izay milefitra tamin'ny fahifan'ny Satana, tamin'ny alalan'ireo izay rafitra ara-pivavahana sy ara-politika araka ny ambaran'ny Apokalipsy 7:20, dia ao koa ireo izay nilefitra tanteraka tamin'i Jesosy Kristy ka ny finoany dia hita tamin'ny fitandremany didin'Andriamanitra. Hatrany am-piandohana ny olombelona dia nanana porofony amin'ny toetra maha-izy an'Andriamanitra sy ny fomba izay feno fahamarinana sy fitiavana. Noho izany ny olombelona rehetra niaina tamin'ireo taona maro efa lasa dia ho tsaraina araka ny fomba niarahan'ny asa tamin'Andriamanitra sy nitondrany fiainana. Tsy miankina amin'ny habetsaky ny zavatra tahaka izany na hoe tsy, saingy amin'ny andro farany dia hiamazava ny fiavahan'ireo antoko roa ireo ary tsy ho hajaina intsony ny fahafahana manaraka ny feon'ny fieritreretana. Ho terena hiandany amin'ny Satana ny olona, ilaina maika ny hitoriana ny filazany tsara, tsy hampahafantarana ihany koa ny olona ireo vaovao lehibe momba ny paikatin'ny Satana. Ary izany indrindra no voizina ao amin'ny afatry ny anjely telo sy ny votoatin'ny hiraka izay hampanaovina antsika. Ianao izany dia ao anatin'izany manana mission izay tokony atao ianao amin'ny manodidina ianao, dia ny hampahafantatra ny fitiavan'i Kristy, hampahafantatra ihany koa fa izao ny paikadin'ny Satana, satria eo ny vaovao mahafaly ary ny Satana dia tsy mba faly tokoa any amin'izany. Ka dia alao hery ary aoka
hijoro manjakariva isika ary tsy ho adinontsika fa tsy velombelom-poana eto tsy akory isika fa manana antom-pisiana ary manana mission lehibe izay mila ho tanterahantsika miaraka am-pony lanitra rehetra. Dia izany lesona izany anie hamoa indray an'ilay efa afo izay mety efa tsy dia mirehitra firy eo aminao ao, dia ny fanahy masina hanome hery antsika manjakariva. Vavaka isika, raha inay malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay nohony amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo fa Andriamanitra tianay tokoa ianao ary mamerina ao an-tsainay manjakariva ny amin'ny fizotronyizao fiainana izao sy ny amin'ny tokony hatsiarovanay fa tokony hatsiaro handany aminao izay ary hanao nieraka ao. Tompo, mangataka aminao izahay mba ho foazonao ny aim-panahy tsirairay avy, tsy hatory fa hatsiaro tokoa fa efa miaina amin'ny andro farany izay izao ary tokony tokoteny fantatra any aminao sy ny amin'ny fiavianao fanondroany. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.